Ho an'ny ankolafy ravalomanana kosa izay Solondra Matorakotomavo Antatena izay filoha lefitra ny CST na ny filan-kevitra ambony tetezamita dia nanambara ny tenany fa saritsarina fitoniana no misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary isany nandray ny délégation parlementaire avy amin'ny SADC ihany koa ity mpanao politika ity fotoana nahafahany mitondra ny toeran'ny ankolafy ravalomanana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao sy ny firosoana ho any amin'ny fifidianana amin'ny 24 ny volana Jolay ihany koa. Saritsarina fitoniana no misy amin'izao fotoana izao. Isan'ny navoatran-dramatoa Rakotomavo Anitra avy amin'ny ankolafy ravalomanana izany resaka izany taorian'ny fiaonany tamin'ny délégation fivondronam-ben'ny parlementaire ny SADC io tolakandro Tetsienosy. Hatramin'izao aloha izany ny position mouvance ravalomanana aloha dia mbola tsy miova. Hoe raha mbola tsy misy ny apaisement politique dia tsy misy an'izay firosoana ny fifidianana zany. Dikan'izay zany hoe mbola miandry izay fahatongavany ny filoha ravalomanana izay nendry candidat eto Madagasikara aloha ny mouvance ravalomanana hatramin'ny androany. Ary mbola miandry ny fampiarana an'ireo artikla izay efa tenenina fa tsy maintsy tokony tanterahana mialohan'ny fifidianana ireo zany le apaisement politique alohan'ny fifidianana. Fa nitondra fanazavana mikasika nisy toerana misy ny ankolafy ravalomanana ihany koa ny maître Rakotomavo Anitra indrindra manoloana ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ity taona ity. Confiant foana ny mouvance ravalomanana kanefa miankina amin'izay zavatra mitranga izay amin'izay fanatanterahana apaisement politique izay ny firosoana na tsy firosoana any amin'ny fifidianana izay everina zany fa tokony hamoaka Madagasikara amin'ny crise satria tsy everin'ny mouvance ravalomanana fa tsisy dikany andehanana ny fifidianana raha ohatra ka fifidianana iteraka korotana na crise politique indray no atao eo. Principal protagoniste mouvance ravalomanana tsy azo tsinotsiniavana na amin'ny fifidianana na amin'ny famahanana crise tsy azo ataoko totoa ohatran'izany zany ka ho an'ny rehetra nandritra ny efataona tadan'izay vahaolana zay tsy ohatran'izay fa tokony hamalina anazy fa dia hoe tokony handray anjara daholo ny rehetra izay maha élection démocratique anazy ary raha ohatra ka élection crédible andadavina dia le crédibilité ny olona koa zay andray anjara ao anatin'io tadiavina zay indrindra hoe incontestable tsy ho lavin'izany izy ka raha vao misy tsy mandray anjara ny protagoniste principal dia dikan'izany fa io contesteny zay zavatra fifidianana io. Tokony nananga ho any Afrika Atsimo ny ankolafy ravalomanana eo amin'ny filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanana Marika kanefa noho ny fandaharana sy ny fandaminana dia nahanto aloha izany ity izany. Tsy mandahy kosa ny anatanterahana ny fifidianana ny ankolafy ravalomanana ary no maria ny fanisenita no vonona amin'izany saingy tsy tsikaritra kosa izany fahavononana izany avy aty amin'ny sehatra politika.